Salut tout le monde. Tante Fabiola à l'appareil. T'as que namana partage la vidéo. Elles adorent le petit mas. Un petit à la camisi mafnar chabeti. Merakam tantina. C'est dire la guina. On vient à show. Coucou. À tantina avatia Miami. T-shirt, petit quoi? Avatia Miami, tantina, nous, reste comme fantana, atika, atomni, Facebook, en direct, Pedni, tantine Fabiola, official. Não, mas não fati. Vende banina, um instante na tese que te nara kan direct am solo sa dum sakafo na rosa como se tirar aquilo me antes sakafo. E foi maso, exatio, bolatetia. Tá que não cucu da olho. E não foi fosse Marisa cani, tantine Fabiola. Ni fosse Marisa camuzania, e foi tatika, ni più bana tontina. Atia tamataf tantina amizao fotoana zao atia miamia fa taintanarivo no niseho ny tantara. Mila anareo maromaro betsabetsaka mba tsy hamerimerina teny mba tsy hoe olona eninjato na fitonjato na valonjato mila mihitsy koa aloha androany tafatafatsika. De misy koa dia kay ty amin'ny fean-tantina indray masina. Nafana ny andro andrano tsara be mihitsy miaraka amin'ny t-shirt iko aloha mba ampidinina tsara. So, fa ampidinina tsara mihitsy nafana ny andro. Ty t-shirt tsara be sary olona coton tsara maivamaivana amin'izao andro mafana ty tamatavy zao. Efa dispo YouTube ve nirany tantine? Efa disponible any amin'ny YouTube re nirany tantine reny anareo zay maka finirany tantine. Coucou, ao amin'izay ngamitsika matomboko amin'izay ngesadresaka. Ahoana ilay mpamaky fiara calme de cool hoazy avy kely atsika fa zao anareo aty tamatavy maro be manontany fa ina manao tantina hitondra rivavy ve tantina sa hoe ahoana ma ny voalohany zany aloha ho atsika vahoakany Miami de itanty Fabiola de mikarakara ny taratasy amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana May dia hivarotra tia tamatavy izahay miomana ianareo tia tamatavy fa ao amin'ny CSGS izahay no mivarotra tolotra fety de mer miavaka ho an'ny vahoakany tamatavy amin'ny 25 mai, 26 mai, 27 mai, 28 mai be zao aty ihany koa izahay mampianatra ny faramanjana manao atelier formation ho anareo vahoakany tamatavy Miami de manomboka amin'io ihany koa ny formation prix en t-shirt de prix ny formation 75 000 ariary efatrandro ny manao make-up de 75 000 ariary ny manao anglurisana ho atsika ny vahoakany Miami zay moa zany ny vaovaovatia Miami fa ny vaovaovan'ny Tanarivo tsika zao zao zany de efa misokatra manomboka ny rampitso ny fisoratana anarana ho atsika vahoakany tamatavy ho an'izay ianao an'ilay formation atelier mianatra manao an'ilay tsisy mbola entana ny vaovaonetina aloha zahay aty tamatavy tsy mbola misy vaovaonetina aloha zahay fa mbola fikarakarana ny taratasy rehetra zany zay no dianay aty tamatavy de amin'ny 25 mai zany atsika tamatavy ka hatramin'ny fa 28 mai atsika am'izay inana vaovao entin'ny tantina manaraka an'izay ilay vaovao an'ilay mpamaky fiara ho azy avay kely efa nalefako tamin'ny vidéo tageo namana aty ny maso efa nalefako tamin'ny vidéo efa mipublieko tamin'ny vidéo hitatsika fa olona telo lahy tsy nampoiziny de mihaiko koa zay mba tsara anay olona epetrano zao olona tela tsy nampoiziny izy tela hoe misy caméra eo voalohany indrindra aloha eo avelan'ny boutique anay
eo andranimena tompoko de misy sécurité eo de hoe taizary le sécurité tamin'ny fotoana io olombelo tsy akoho olombelo tsy akoho nandeha ny pipi kely izy satria kosa potra de izy tsisy nanam-po izy moa zany tsy nany fa tsy nanam-po izy hoe efa misy olona efa mpiodiody kay efa misy olona mpanaramaso teo hitatsika raha tsara ilay vidéo raha te hita tsara nareo fa lehilahy bekibo ikoto bekibo mihitsiny no nijery teo amin'ilay raha mandeha andramena de misy elakelan-trano kely mandeha miakatra any ambony ikoto bekibo mihitsy no nitsirika teo amin'ilay elakelana trano mbola mila maromaro tsika fa tsy aiza koa fitonjato fotsiny mivetsika no mijerety nefa zavatra fanazavana tsara resaka tsara tsika ikoto bekibo ny tonga voalohany ikoto bekibo nitsirika teo amin'ilay varavarana aloha de rehefa avy nitsirika ikoto bekibo de name signal an'le namaky an'le fiara name signal zany hoe io hoe tsisy sécurité eo ka le sécurité mety va endrasampoinsa nandeha namana tsy haiko nanamany moa zany nandeha nanao nandatsaka natany fa nandeha mivadika kely satria kosa ahoana moa ny olona ave de io tsy nany eo olona zay koa zany efa miampy an'ilay caméra anazavazava kely an'le izy vitany any ikoto bekibo aveo jerevy le fitaratra fa mody nandeha nijery an'le fitaratra anankiray nijery lalana idirana tao amin'ilay botiky ikoto rehefa tsy nahany izy lasa izy mody niditra amin'izay de nanaraka le rangaha anankiray mody nikitikitika ary ao tsara ny ilay vidéo momba ikoto bekibo hoe de le tena mpanao action efa niandriandry tery alolo tery zany le mpanao action io moa zany tsika miteny hoe nga tsisy polisy tao eny tsy omena tsy moa zany fa mety hoe tsy asan'le polisy moa izy koa varina manakana tomobile ko nga moa any amin'izay avarotro indri any moa zany mampiasa aloanazy fa tsy ny tomobile sakana no mamay azy de tsy hitan'ilay polisy le izy amin'izao fotoana izao tompoko ny jiolahy efa tsy matahotra polisy efa tsy atahorany zareo polisy tsony io ary misy polisy eo ampito tsisy atahorany zareo an'izany de azavazavay kely any tena hita tsara mihitsy iny amin'ny vidéo iny de ny mampime de izao rehefa nanao publication koa resaka koto bekibo le raha koto bekibo mpamaky fiara de resaka momba ny tamatavy le izy atsika zao voatafiditra hoe resaka inona izy any tantinina de inona ozinareo rehefa tamody ikoto bekibo tsy le rangaha anankiray mody nanao kasibosy nanadala an'ilay nanaraka an'le olona zany vo tonga le olona mivoaka tamin'ny tôbila de efa nkitiany zareo le taty amin'ny tôbila taty fa lasy ikoto bekibo lazay mifatantinina angamba zay mifafaramalemy angamba ny ao amin'ny botiky ka hoe tsy maharaka izy hoe ho tratra ny caméra tsy nampozony zareo hoe nisy caméra de surveillance la izy satria miafiny na ndeha hijery eo azy ianao de tsy mahita hoe aiza ny caméra ato fa caméra anay tompo de caméra miafina tsara mihitsy ka tratra ny sendra tsy anoharana izy tataraiko anareo le cinéma natao mivadiny koto bekibo rehefa mipublieko le izy hoe mpangalatry reto de nisy an'iny vidéo iny de le koto bekibo no tena tratra tamin'ilay vidéo izy mihitsy zany tenatratra tamin'ny vidéo mipublieko tamin'ny alina tamin'ny raiky amby folo alina de niantso hivadiny koto bekibo de menasa hoe fafao ny sarim-badiko fa tsy nangalatra mivadiko fa nandeha niantsena ny zanakay tao fa fafao io fa ianareo manao déformation publique zay natao mivadiny koto bekibo tsy haiko na le tsy fantatsy le madama angambany hoe mivadiny ane ka olona mpangalatra na manahoana ny fomba filazan'ny le koto bekibo any mivadiny misy mantsy ny lehilahy mpamitaka hita fa mpangalatra zao de mody tonga ao an-trano andeha hiasa chérie asa tsary ka madame koto bekibo mipetra tsara ianao madama fa mivadinao de efa io pirofo raha tsy nanana pirofo izahay tsy namoaka an'iny teto mihitsiny ary amin'izao fotoana izao tompoko raha mbola hoe tsy navoaka anay iny vidéo iny fa nalefa ny tany amin'ny polisy ela loatra efa impiry zay tratra ny action mandeha any amin'ny polisy tsisy valiny ianao lany vola miodikotiny zay tsy mahavita an'izany tsony fa nenay alefa ny eto amin'ny facebook aloha eto amin'ny facebook mifankahita ny olona rehetra hoe io misy mpangalatra fa raha mbola hoe ataonay atsokotsoko iny de nalefa nay tany amin'ny polisy mbola tsy maintsy meo vola carburant ameo an'izao zay tsy mahavita an'izany ka tsy maintsy avoaka koa atory vadiny koto bekibo ary tantiny Fabiola tsy faramalemy aoka zava iny am'izay rehefa navoaka mbola ny insiste tany antro any ivadiny koto bekibo mbola menace fa hoe ianao zany tsy amafany sarim-badiko fa tsy maintsy
hotorinay ianao madame Fabiola fa izy za loatra ianao masama mamoaka sarim-bato atao Facebook fa vato tsy matahotra an'izany a madame Kotobekibo tsy matahotra an'izany a fa mitory anareo a fa za manaraka fa za mbola manao vacances kely mbola mikarakara business aty Tamatave aloha amin'izao fotoana izao io fa tonga any a de torio a fa io botikako mazava tsara za koa manana mianako eto ary teo amin'ny botikako nanaova mivadinao action tsy matahotra nisy teo asana iza nanao compte facteur de hoe moramora ihany madame Fabiola moramora amin'inona moramora ihany fa aza de mipublie olona tsy hainareo mihitsy menasaina eto fa za no natratra ary ara-dalana tsara ny action natao vadiny Kotobekibo a aleo zany a miandry a eto aiza manam-pahefana anao an'io asy io miandry a efa nanevatsaka plainte a ilay madama izy moa zany fa zahay a manampy anazy a satria tao amin'ny botikako no action nandeha fa efa nametraka plainte ilay madama de miandry anareo manam-pahefana tompoko izahay anao ny asanareo fa efa araka ny siosio enay de reo olo reo efa mpamaky fiara malaza ary efa mpandoa écolage a any amin'ny polisy a fa efa malaza be mihitsy reo olo reo amin'ny famakina tôbily aiza zany anareo manam-pahefana miandry ny zeste anareo izahay efa nametraka plainte izahay de ataovy amin'izay ny asanareo a fa miandry zay hoe ho tratra ve reo olo reo a aty aminay vidéo satria leo izahay a zay insécurité a mamely loatra izahay tompoko mitrongo voahomana fa tsy me mandray vola isam-bolana fa zay lafinay eo na ny client anay aza lasa andeha atahotra amin'ny insécurité maty zany ny tsenanay porofo mivaingana io de alefaso numéro téléphone madame Kotobekibo efa namenay anareo any hoe io numéro téléphone efa nomenay anareo manam-pahefana hoe io le numéro ananaovanareo ny asanareo miandry zany izahay a miandry ny action tena koa hoe fa za efa nisy fotoana tratrana victime nanao nisy problème zay a nalevako tany amin'ny polisy fa naninona lasa ndray inona vadika le tantara fa ataondry zareo fitadiavam-bola lay izy enao efa very entana very vola ndray a no lalaloviny teo a de iny tsy nasiany toy antsony le action aveo a lasa le olona ampitahoriny le olona angalandry zareo vola ndray le olona de lasa teo moa ny tena nangina fa zao kosa io porofo mivaingana zay tsy angina itsony satria efa kilalao anareo polisy a rehefa nitratra victime de mity fitiavam-bola anareo ty tompoko non za efa tratra victime eto de aloha iteny satria za tena efa nanana valeur anetana izay very amina milliard tratra nanao taratasy namena amin'ny porofo rehetrarehetra fa nahodikodyny le olona atanao an'le enquête le raharaha jusqu'androany tsisy toy antsony zay raharaha zay natao mifangalam-bola lay olona de tsy nasiany toy antsony le dossier action suite a de nangina moa zany ny tena aveo a fa nirebirebeny teto ka ty kosa aloha de porofo mivaingana de aoka zany iandry ny action anareo zay hoe atao kolokolo ndray ve zany ty raharaha ty a de mody atao tsita le olona na hita le olona de ahodikodina de andovola fa aoka mba andeha amin'izay ny rariny a eto amin'ity tany sy mifanjakany ty satria io a ary za zao a rehefa tratrako de alevako eto amin'ny Facebook fa zay fa tsy mahavita mbola atao tsokosoko non aleo ty avoakanay eto de miandry ny asanareo izahay tompoko ataovy ny asa fa zay na nkaramainay vahoaka majinika anareo fa tsy andeha notsotra foana io zany mazava io mazava ny action tena be vavabe mihitsy le vadiny Kotobekibo torinay ianao madame Fabiola torio ako madame Kotobekibo fa nalabaraka ny vadinao tato Facebook fa io ny action nataony vadinao sa mitsetsina inona amin'ny masinao mitsetsina inona amin'ny masinao mitsetsina inona amin'ny masinao tsy mahita ny action nataony vadinao mody mandrebreby my telefona mody manontanytany mandrebreby an'le vendosiko teo mody manondro ary fa naninona vo lasa le poketra tonga de lasa koa izy numéro tsy fafana izany fa efa naenregistrenay tsara mihitsy na tsy hoe asana hoe hofa mody bloqueny ny ho bloqueny lay ho bloqueny le pisony tsy fantatro fa efa amenay manam-pahefana tena za aloha
tena efa tsy afena fa leo mbô nanana mihitsiny. Tena leo mbô nanana am'le aferafera miditra any amin'ny pôlisy tena teneniko eto zany tsatran'izay aho a nitotototo a nandefa any daholo na me boky be ohatry zany nateriko tany. Nateriko tao amin'ny tao Atsaralalàna naterako an'izany zavatra zany natao hoe enquête naveziveziny zareo tany a jusqu'androany herintaona sa roa taona zay mivezivezy tany a tsisy resaka nangina moa ny tena satria ino nefa nataony zareo mody natao tsy haiko zay fampiresahany tany de nataony tany nangina le resaka moa ny tena koa zany moa de nanginina tsy nahazo ny gariny a fa le rano tena mivery tany. Za tsy manana za matoa avokako za manana fahamarinana ako ka ity tompoko a ity affaire ity a dia io ny vidéo tsy misy hoe maninona ny vidéo tsy navoaka tsy misy an'izany tsony zao fa alô zay amoaka anena eto fa eto sany afahanay miteny eto amin'ity Facebook ty ny afahanay mamoaka ny zavatra hitanay. Eto zany malaky rapide afahanareo miasa am'izao fotoana zao rehefa tsy avoakanay eto de tsy afaka miasa nareo fa miodikodiny tsisy carburant tsisy an'izao omeo volany aloha omeo an'izao mila amboarina kely le CFBR mila am'izay tsy manome voly zany zay tsy ame fa ataovy ny asanareo karaha mainy fanjakana nareo de ataovy tadisy hoe miakaty makry zay foana ny asa am'faniny eto mbola manana kely mbola miodikodina kely atsatsaro reo olo reo zay fa manomboka manana proof be tabe zahay momba an'ireo olo reo ataovy zany fa leo tsisy école-collage zany fa hoe reo olo reo fa mpandohy écolazy manana vavolombelona am'izany rehetrarehetra zany ako matombo teny eto fa leo ny andeha ny enquête nareo a de voa manazava eto le olona fa efa mazatra io olona reo a mpanao an'io efa manan-karena izy fa mbola ataony nianatra rehefa mitaveraka de ataony nefa ny zahay tompoko vehivavy kely ohatran'izao victime le madama client anay be tabe ny zavatra very tao volamena ny tena mba matahotra an'le izy fisito mahery natao le hoe misy tsika atifaly mametsiny io tsy esan'ny polisy sainy vola no miteny de hitatsika eto zany tsy esan'ny sainy zany hitatsika eto zany tsy esan'ny sainy zany misy mametsiny hoe fangaha madame Fabiola tsisy olona mpanao ramaso ny caméra de surveillant na ahoana moa ny andeha botika kely eny io fa nasinay caméra tsy ahoana ny karamaiko olona ray andeha anaramaso raha hoe shoprite ngeza be io na ohatra an'izany zavatra kely io fa matona sinay de caméra de surveillant nasinay caméra misy sécurité teo fa olombelo tsy akoho efa nazavaiko tsara zany la izy teo misy sécurité teo fa nandeha olo tsy teo la sécurité nandeha kely afaka ihany koa ataon'ny policier enquête ny sécurité hoe taizy izy tamin'izay fotoana zay so de hoe misy complice tsy olana alaivy daholo ataovy ny fahamarinana ahitana marina zany hoe fa ahoana inona tonga nyty action ty fa misy sécurité ara-dalàna eo amin'ny boutique io zay zany eto miandry anareo eto satria zahay tompoko efa victime mamfandehanana any aminareo police lavo reo corruption lavo reo aleo andeny la vérité am'izay alefaso ny fahamarinana fa zay nahita tratra tao amin'ny boutique ako client ako victime ny client ako satria reny olo reny mampidibola anay reny olo reny ny velomanay ka tsy maintsy manampy amin'ny client ako ahitana ny marina manampy ny client ako mba ihany koa amezan'ny fitokisana amin'ny boutique anay hoe tsy mitaveraka izahay fa kosa sendrany tsy napozony ny zavatriny zay zany no watahatako eto so de hoe ina moa idira madame Fabiola izy idira madame Fabiola satria tao amin'ny boutique chic by Fabiola baby chic no nisy lay action tsy anany very aloha fa mararena hoe client mampidibola aty amiko ny tsendrany zany ao amin'ny action boutique ako de zay no idira madame Fabiola am'ilay action azavaiko tsara eto mihitsy zany de madame Fabiola de anaraka akaiky satria tena mazava viny vidéo iny ninina madame koto be kibo lazainao eo de miandry anao fatorio koranana labaraka miandry anao hotorio fa manao défamation publique
satria hoe fa reny action reny ahitana marina ho tsongoloana amin'ny mpangalatra eto amin'ity fireneny ity fa aloha mietrinay miasa vao mihinana fa tsisy mangalangalatra zany eto fa miasa tompoko miasa vao mihinana ary zay iandry an'ity karaha satria fa manana profo marobe ny tenako efa betsaka name renseignement ana momba ny raharaha io amin'izao zavatra amin'seho zao be da be ny zavatra efa action dia miandry za zao dia hijery fotsiny aloha hoe aizo satria za leo mbonanana leo ako amin'ny action levako mifantsy alefako mihitsy ny fantsy fa leo inona kiny ameko vola inona kiny levana ny caméra de surveillance atao inona kiny caméra de surveillance inona kiny ilevana ny caméra de surveillance mba ahitana an'le izy na hita zay firy zay victime teo tratry efa nisy taona ihany koa efa teo amin'ny 67 teo tisazoko very efa nisy taona teo nifiny teo an-davamamba izahay very tisazy firy paquet zay teo an-davamamba teo zay moa inao fa tsy manana an'le profo dia nangina fa zay fa empaka tisary ve réseau kosa aloha manampy ny olona betsaka mangalatra tratra ny caméra de surveillance dia mora hita foka kosa tsy mbo tsy horarana FBU aza manampy betsaka ny asa oui ka zay mihitsiny za dia tsy maintsy publier fa mahita action ako dia alevako eto dia amin'izay ka manafatra anareo tadenao action any amin'ny boutique ako tompoko misy caméra de surveillance daholo ny chic Fabiola rehetra dia misy caméra de surveillance ary manana sécurité daholo zay eo amin'ny devant sécurité tsy manana basy aloha zany mazava ho azy fa nareo mpitandro ny filaminana no atenainay amin'ny resaka basy fa zay kosa misy sécurité daholo ny boutique ary misy caméra so dia hoe andeha hipelapelaka hoe andeha hoe aiza amin'ny chic Fabiola ara-dalàna amin'ny boutique anay misy caméra fa kosa tsy vitanay anakarana olona boutique afika andeha hijerijery hoe permanence eo anareo mamedsiny reo tia manambola an'izany ako zay ary zao vao manomboka miarina keliko fa raha tsy zany ave aty Tamatavy anareo vahoaka ny Tamatavy mikarakara itanty Fabiola ny fête de mère miavaka ho anareo aty Miami ny 25 mai katry amin'ny 28 mai zany izahay dia ao amin'ny CRJS ao amin'ny CRJS no misy anay dia ho anareo zay te hianatra make-up dia misy fampianarana make-up ihany koa ao manomboka ny 25 io katry amin'ny 28 tonga dia afaka misoratra anarana manantona ao amin'ny ao amin'ny Madame Augustine ao amin'ny CRJS premier étage 103 porte 103 no anatonanareo dia 75 000 ariary ny droit miaraka amin'ny écolage ho atsika zany ary ny fianarana anglerie ihany koa amin'ny fotoana fandalovana chic Fabiola eto Tamatavy io aza matahotra ianareo fa assuré ny sécurité amin'io satria eto Tamatavy fa mandeha moa zany le hoe tsy fifandriam-pahalemana assuré ny sécurité aza matahotra nareo raha hianatra anglerie ihany koa dia 75 000 ariary dia manantona ao amin'ny braoany CRJS Tamatavy ho tsika tongava zany fa mitondra tolotra io moa zany mitady vola sy ny kapoka anay tsy maintsy ataonay ihany koa satria zay tsy manambola ihinananay dia zay ny ho atsika mifampilaza zany io zany ry havako be apitapitao lazalazao fa amin'ny 25 mai zany chic Fabiola Tamatavy dia eto ihany koa itsika dia hiandry ny toyan'ny tantara momba n'ilay mpangalatra mpamaky fiara miandry eto ny toyany ho avokako eto ihany ny toyany ao avoaka eto ihany moa zany satria eto ny filazantsika amin'ny vaovao ny fampilazantsika amin'ny vaovao dia miandry ny toyany fa efa namefa atsipeny atandriky ny omby ny teny dia atsipina eny aminareo manam-pahefana ny profo dia mba aoka oui mitovy miomana zany ianareo Tamatavy fa mitovy tsisy atahoranareo fa mitovy tsisy ianareo fa mitovy aza mavoza anareo Tamatavy
Tantine tompony folenina laginina kosa de tsy miasa aty amin'ny tantine. Yeah. Mitovy daholo ny prix rehefa tonga aty nareo fa amin'ny 25 mai avant fête de mère no atongavanay amin'ny verina eto Tamatavy. De miandry ny action avany Tananarivo isika mpanaraka ny vaovao. Miandry mpanaraka ny anona eto zany itsika mpanara-baovao. Otrina lay robe tantine tsara be teo iny 65 000 ariary iny robe iny. 65 000 ariary le robe nijogina ihany koa ny arrivage moa zany de misy foana io tady volatsika reto aza matahotra ianareo fa iezaka izahay anaramaso tsara anareo satria mety hoe zay izy zao fa iezaka izahay ary zay ny antony amoatsika azy eto mba etsea amin'ny tany filaminana mba ame fitokisana atsika vahoaka madinika izay tsy mila mandry lefona ka zay mihitsiny taloha marina tsy mba maty de zay izy madame Coude Bekibo moramora ny vavanao toro amin'ny le 25 mai chérie le Tamatavy amin'ny le 25 mai Tamatavy amin'ny le 25 mai Tamatavy amin'ny le 25 mai ka hatramin'ny 28 mai de eo zany izahay eo amin'ny devant CRJS no misy any Chic by Fabiola amin'ny fotoana io miomana atsika ho anareo ilay hianatra ny make-up atelier izy io atelier formation make-up azahoana certificat avy amin'ny Chic by Fabiola spécial Miami spécial Miami. Eny eky nitady atsipy atandroko ny omby fa niteny kosa pony mahalala hony zay no izy hony. Merci any aina Ravalo son ary merci anao de isakafo amizay fa tsara be koa aloha kaloko ato aleo avoaka amin'ny plat ravitoto miaraka amin'ny voanio miaraka amin'ny anity inakanina amizay aloha fa de makasitraka atsika rehetra zay ny vaovao ho anareo Miami ny arrivage ny jogging amilay be ihany koa misy tapis descente linga aky amin'ny tantine raha mamisy otrina ke ndratsy fa ny raha manao an'izay commercial na andrivotra tampoka ty ny commercial mamaly atsika mba valitsika commercial kely i namatsika de arrivage misy foana ao amin'ny Chic by Fabiola. Bonjour lay Liana, bonjour lay Kia, tia Miami ty tantine zao chérie otrina le robe tsy navandry iny ity robe t-shirt fa le tena novakiny 65 000 ariary otrina le anona taty yes tovy be ny lokatsika zany mazoto homana daholo ka le akanjo tsy maintsy sotsotoma kely fa anjary hitan'ny olona hono netany zay reto otrina ny jogging ambony ambany iny 75 000 ariary sady coton tsara milay be tantine tsy mitondra zavatra any vina mandeha voimary rehefa ohatra ka manomboka ny rehefa manomboka ny inona mo rehefa manomboka amin'ny vavasa rehefa manomboka ny vavasa de efa tonga ny voimary sambava sy ny antala iny fa zao mbola tsisy boby loatra nareo ka hoanaky dépense ny reto ny mandeha déplacement zany koa dépense zany fa tsy hoe mandehandefa tany fa ny dépense ny carburant rehetrarehetra to de fa rehefa manomboka amin'ny vavasa rehefa misy boby nareo de tonga zay mitady boby de zay sa hoana faraparany ho atsika manam-pahefany hitanareo ngamazay fa tady vola apure tompoko izahay amin'ny sécurité anay fa mamelona olona vahoaka marobe re tompoko izahay de mba zay zany mba angatahana hoe zahay tompoko mamelona vahoaka marobe amin'izao fiainan'izao tompoko efa sahirana amin'izao tompoko na hanina ho an'ny olona azy zahay zany mba jerenareo ihany re mba orinasa kely madinika mba lalovy ihany mba ramaso ihany re tompoko izahay fa sécurité anay satria mamelona vahoaka maro izahay de zay tsy manaiky kosa hoe ahoana ny olona ny andeha angalangalatra fotsiny fa mba
apetraka anay eo ampelatanareo tompoko anareo tompon'andraikitra rehetra manam-pahefana anareo rehetra apetraka anay aminareo tompoko ny sécurité anay satria zahay mamel'olona marobe de mba tsy ho fatiny reny mpangalatry reny fotsiny ny angalangalariny reny fotsiny ny herim-ponay zay zany mba afatra ho apetraka anay tompoko fa zahay de mangataka ny fahatsoram-ponareo ny asanareo mba mitady ihany izahay tsy nikely azony indray no tsy etsafina fa aleo andeny la vérité mankasitraka atsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany merci Tamatavy le 25 mai katramin'ny 28 mai resaka fête de mer spécial fête de mer ho atsika vahoakan'ny Tamatavy raha makivaritra ka maka entanao aminao mba afaka mifanaraka de mame prix de gros izahay fa tsy mame trosa mame prix de gros izahay fa tsy mame trosa makasitraka tompoko makasitraka nareo rehetrarehetra nanaraka marobe ny en direct live ny tantine bay bisous mazoto mana daholo de mazoto miasa daholo atsika zay miasa ekipa ny chic befabela rehetra ihany koa mazoto daholo miasa rakizy fa atsika sisy vola tsisy voalony karaha manareo vao tsy miasa eo nareo so de hoe tsy eo tantine de andeha kamokamo eo miasa daholo de raisy tsara daholo ny client de mailomelo anireny totakely sy mpangalatry reny mailomelo ihany de les sécurité koa zany mba mitenena kely ny sécurité rehefa andeha angerina amany fa hitanareo fa nkely ny ratsy mba kely lalana amin'izao fotoana zao efa penina be ohatry n'inony reny mbola mangalatry tony mandreraka mampame tefatsofona coucou bye bye bisous avatia miami tadio zay datsika zay averiko farany 25 mai misy ny atelier make-up formation amin'ny fotoana io 75 000 ariary 75 000 ariary ny 3 zany ao anatin'ny efatra andro be zao mbola omenay certificat ianareo fanamarinana fa niasa nianatra tamin'ny Chic Bay Fabiola bye merci bisous